Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, tavavory miaraka eto indray tsika eto anivon'izao tranon'Andriamanitra izao. Ny Alahady izay ombonantsika anio ry havana dia Alahady hitondrantsika mbavaka ny mamre Fjkm ary banjinantsika trano loha hevitra manao hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Ry havako malala rehetra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ampitombona aminao mandrak'arivany ny fahasoavana sy ny famondrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy ho veterana ny anaran'Andriamanitra dia andeha ho tanterahantsika ho ataontsika ny hira fanampiny faha 1 dia itsika hitsangana ry havako. Vavaksika ry havana. Anao Tompo ny alebiazana sy ny hery rehetra. Anao ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana. Ary izay firenena fiangonana nofidianao ankehitriny no miaraka mananatra ny voninahitra ao ihany koa. Faly izay fiangonanao, koa indreto ankehitriny mitsaoka anao, mideranao ary manao firam-baovao eo ambavanay. Tompo malalo, indreto ary izay ihany koa manantona anao ary indrindra manompo anao amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao. Koa mangataka hatrany izay ny fahafenoan'ny fanainao masina ho aminay tsirairay avy, mba ahazo hery tokoa izahay ao anatin'izao fanomponanao izao. Voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa ny fiadananao kosa ne ho aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany fahavaka izany. Amen. Dia ry havana ataontsika ny hira voalahatra mialohan'ny hivavaka sy ny famakiana ny soratra masina.
Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa mandrakariva ianao dia te hamelombelona ny fanahinay amin'ny alalan'ny teninao. Manova ny fieveran-diso aty anatinay ny fahalalana zany teninao masina izany. Ko ankehitriny Andriamanitra, ankehitriny Jesosy Kristy Tompo, mangataka anao izay hampianatra anay amin'ny alalan'izao mpanomponao izao. Fa ataonay ahoana tokoa moa no fahay raha tsy misy mampianatra. Izany indrindra ankehitriny ihany koa no hiandrandranay ilay fanahy masina ho aminay tsirairay avy, hanazava ny sainay mba tena ho ilay tenin'Andriamanitra voadio no iraikitra aty am-ponay. Ary ilay tenin'Andriamanitra ilay hampinga tsara indrindra no voarainay ho amin'ny fiainanay. Dia hita soa tokoa izay rehetra mandinika ny teninao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny fiainana no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Amaky ny soratra masina isika ry havana. Ny perikopa voalatra ao antsika androany, ny testamenta taloha, ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoapolo, ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fanekena vaovao, filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matio toko faha-1 amby roapolo, ny andininy faha-9 amby folo ka hatramin'ny andininy faha-2 amby roapolo. Matio toko faha-1 amby roapolo, ny andininy faha-9 amby folo ka hatramin'ny andininy faha-2 amby roapolo. Ho faranana ao amin'ny epistily faha-2 ho an'ny Timoty toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-5. Timoty faha-2 toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-5. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny fomaraina koa izy dia niaingana nakany an'efitra tekoa, ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mianoa ary Joda sy ianareo ry mpanomponina eto Jerosalema, mianoa ny Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo, minompa aminany dia hiambina ianareo. Ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendry ny mpihira ho an'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Raha nivoaka eo anoloan'ny olona efa voahomana hiady ka nanao hoe: miderahan Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary raha vao nanomboka nioby sy ny dera ireo dia nasiany Jehovah otrika mely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy amin'ny tendrombohitra Seira izay avy ameliny Joda ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba namely ny any avy amin'ny tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy. Ary noho ny voaringana ny mponina ny tany Seira dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. Ary noho niverina maraina ka ny an-tanàna izy dia noana. Ary noho nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nakeo aminy, kanto sy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana teo ilay hazo aviavy. Ary noho nihitany mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe: nahoana reny dia namena vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa rehefa miteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka manao hoe: mifindra ianao ka mianjairahana an-dranomasina, dia tonga izany. Ary na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra,
mba ho mpitory ny teny fikelsana milaza ny fiainana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, mamanga ny Timoty zanako malala. Ho aminao ani ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoko ary nataon-drazako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro-manalina. Ary mahiry ny hitanao aho, satria tsaroko ny ranomasinao mba ho feno fifaliana aho. Fa nisy na tsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsizy ao anatinao, izay nitoetra taloha tao amin'ny Loiza renibenao sy Onika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika indray ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia andehantsika riavana hitsangana anao ny rehefa voalatra. Petraka amin'ny fiangonana. Fahavakisika riavana. Tompo ndreto izay fiangonanao, faly mideranao, faly mankalazanao, fa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao aminay dia samy mbola velonay izay. Afaka nakaty am-piangonana, namindranao fokana andresy izay mety fahalaina na fahazaran-dratsy nijery anao teo amin'ny télé. Taio zany fikasany zany tompo, taio zany fakanisanay aty am-piangonana zany, mba ahatonga fiaonana marina aminao, irosoanay ihany koa amin'ny finoana masinay. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny afatra ho atsika fiangonana ny riavana dia azo fitinina tahaka izao hoe aoka ianao ho mpampita finoana tsy mihatsara velatsy amin'ny zanakao. Aoka ianao ho mpampita finoana tsy mihatsara velatsy amin'ny zanakao. Ndao hoe tenenao zany voisinanao, voisininao hoe aoka ianao ho mpampita ny finoana tsy mety tsara velatsy amin'ny zanakao. Zany riavanao. Rehefa manao an'izany sika dia mandeha mendrika ny fiantsoana hoe vavahadiny lanitra ny fiangonana, mpampiditra ny maro any an-danitra. Timoty faharoa toko voalohany. Timoty faharoa toko voalohany, arahantsika mamaky ny andininy fahadimy riavana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mety tsara velatsy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loiza renibenao sy Onika reninao, ary matoky fa ao anatinao koa izany. Tsy zary avanao no andehana marina aminareo sy hanazava aminareo hoe za solofo manana finoana tsy mety tsara velatsy. Non, non, non. Nareo no milaza hoe ao anatin'ny paster, na tsy ao anatin'ny paster, finoana tsy mety tsara velatsy.
fa zany no anairan'ny tompo antsika amin'ity volany ity hoe mirosoa amin'ny finoana masina, mirosoa amin'izany finoana tsy mety tsara velatsia zany. Ary sambatra ianao rehefa mandinika anao ny mpiara-mivavaka aminao, za mazay manle tsy tiatsika zay tsy tiako ifiangonanao fa mijery fampitsikilo fampijery mifandinika anga ianao any ivelany any tsy dinihan'ny olona fa sambatra ianao raha mijery anao ny olona ka miteny izy ary io finoana tsy mety tsara velatsia io efa hitako tao amin'ny mamanareo efa hitako tany amin'ny bebe anareo sambatra ianao zany ny famaritana ny fahasambarana, zany ny famaritana le hoe finoana masina tsy mety tsara velatsia, tsy mody zao, tsy miseho zao. Zava-doza ry havana le finoana mety tsara velatsia. Zava-doza le finoana mety tsara velatsia satria tsy mitondra soa ho an'ny manodidina azy. Hoe raha ray mpianakaviana, raha vady tsy mitondra soa ho an'ny ankonako le hoe fisehosehoako hoe mody zao na mody zao, tsy mitondra soa fiainana efa sarotro ity ianao loham-pianakaviana renindray ve tsy hitondra soa selo ny ankonanao. Dia jerentsika raha nytenenin' Jesosy momba an'izay ry havana ao amin'ny Matthieu 1:20. Andiny fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niverina maraina akany an-tanàna izy dia naona. Ianao ry havana rehefa manana finoana mety tsara velatsia dia ohatra ny tia aviavy ny tedavan'i Jesosy voty fa naona izy, naona ny ankonanao dia mieritreritra hoe manaona ty ankonako ty ngamba dia tsy misy atokona androany na efa herinandro zay tsy nihinana. Iny fa ny tena manaona azy dia le fanohanana ara-panahy, ary io na mahavanina na tsy mahavanina ny fiainana ry havana. Fa mety tsara velatsia ny finoanao, manamary teny ianao rehefa hoe ohatran'izao ka ohatran'izao, aviavy ianao ndray ka pastera tsy mahafantatra ianao fa zao, tsy tondra soa ho an'ny ankonanao ianao. Ianao papite finoana tsy mety tsara velatsia. Ary jereo tsara le mazava-doza an'le finoana mety tsara velatsia. Andiny fa 7:20 amin'ny Matthieu 21:19. Ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay. Azonareo ve zany ry havanao? Le olona manana finoana mety tsara velatsia zany ohatra ny aviavy mandravina, feno ravina, manao an'izao aty am-piangonana manao asa soa ohatran'izao zange ao am-piangonanay ka ohatran'izao, mandravina ary mandravina be fa tsisy vo rehefa zavazavaina le ravina. So dia zany ianao maro be ny olona ato amin'ity fiangonana ity ny ohatran'izany ry havana. Ary fitiavan'ny tombo antsika ny teneny okizay ny aviavy mandravina, okizay no miseho ho zao tsy asoanao, tsy asony taranakao. Ary rehefa miteny Jesosy, aza misy vo aminao intsony mandrakizay, miantso ozina ianao miantso ozina aminao sy ny taranaka mandimby anao. Okizay io fisehosehoana io, okizay io fisehosehoana io. Ary ery amin'ny 9:20 teny Jesosy ary Jesosy namalaka nanao taminy lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana. Ny olona ry havanao, ny olona zay manana zay finoana mety tsara velatsia zay, mianahana izy. Amin'ny fotoana iny izy mianahana rehefa anaty fahoriana, rehefa anaty fizahan-toetra. Fataro ry havana malala fahalalana mifehany ity tany misy antsika ity, fizahan-toetra sy ny fahoriana tsy maintsy ho avy zany na oela na oaingana
mba tsy tenenana hoe isan'andro ho totsy fahoriana ianao fa satria ianao manana finoana mety tsara velatsy mianahany ianao. Zay zany le hoe aoka isika ho mpampitany sy ananatsika finoana tsy mety tsara velatsy amin'ny zanatsika. Raha manana zany finoana tsy mety tsara velatsy zany isika ho mpanisoa ny ankonatsika. Saingy ny zava-dehibe ny ankonatsika, mpanisoa ny ankonatsika ry havanao, ary analavitra ny ozona amintsika sy ny taranantsika, ary eo anatin'ny fahoriana sy ny fizahan-toetra dia tsy ianahana. Famarinana faharoa dia zao, nitenenina hoe ny fiainantsika fizahan-toetra fahoriana, voambolana ray ihany reo fizahan-toetra fahoriana. Ndao ara-jerentsika fizahan-toetra fahoriana nampandalovan'Andriamanitra any Josafata mpanjakan'ny Joda, tantara faharoa toko 20. Misaotra ny Tompo ry havana ny amin'ny fitiavany antsika. Androany manao teny averina izy. Aiza izy manao teny averina? Eo amin'ny tantara faharoa toko 20, le tapany farany amin'ny 5:10, eo amin'ilay misy 2 points dia hoe aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra. Tena dilirin'Andriamanitra ny sofintsika hoe io fizahan-toetra io fahoriana io. Aza matahotra fa tsy anareo niady fa an' Jehova. Maro amintsika ny mamay an'izany tsy enjery, azo antoka zany, fa firy ny miaina an'izany, firy amintsika ny miaina amin'izany. Dia fa miteny aloha le olona manana finoana mety tsara velatsy dia mianahana izy hoe ahoana tokoa moa zany, ahoana tokoa moa zany. Mosesy teo anatrehan'ny Farao namaky ny ranomasina mena. Davida teo anatrehan'ny Goliath samy teny hoe an' Jehova niady, mbola tsy miditra ihany. Hitako hoe mbola tsy miditra loza izy Jehova dia andraso averiko kely indray mandeha indray hoe tsy anareo niady fa an' Jehova. Misaotra ny Tompo isika ny amin'ny fitiavany antsika ry havana. Le fanontaniana zany zao dia hoe, le famarinana manaraka zany zao dia hoe ahoana ara no ametrahako eo an-tanan' Jehova niady ka nanako toko hoe azo tokoa niady. Ndeo jerentsika ny zavatra ataony Josafata. Zavatra ataony Josafata aloha dia hoe eo amin'ny 5:2, ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any an-dafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho aviady aminao, ary indreo izy ao Azezon'ny Tamara enjedia izany. Voalohany indrindra aloha zavatra ataon'ny olona miatrika fizahan-toetra sy fahoriana dia mamantatra tsara hoe ohatrotra ny ahoana izany problema izany. Zay ny zavatra voalohany. Inona le problema? Zavatra faharoa eo amin'ny 5:3, ohatra hitantsika amin'ny Josafata sy mahafantatra tsara fa niady dia an' Jehova. Famarinana faharoa dia natahotra Josafata. Mamantatra ny problemanao ianao. Faharoa manetry teny ianao ary milaza ianao hoe tena lehibe lavitra no zaty problemako ty Jesosy. Zany ny olona milaza hoe anazy io apetrako am-pelatananao ny ady. 5:3 hoe natahotra Josafata. Dia eo amin'ny 5:4 hoe vavaka Josafata, vavaka Josafata, vavaka. Matahotra ianao dia mivavaka. Mamantatra problema ianao dia mivavaka. Ty Josafata ty haintsika tsara Redova 7:14. Izy le niteny hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena, ho avy vavaka hiala amin'ny ratsy fanaony ka hitady any an-danitra, dia amela ny eno azy avy any an-danitra, amela ny elony ary anasitrana an-tany. Io i Josafata io. Vavaka manova zavatra, vavaka mamonjy. Dia ozy isika fantaro ny problemanao, fantaro fa lehibe no hainao ny problemanao,
fa lehibe noho ny problemanao Andriamanitra ry havana, fantary fa lehibe noho ny problemanao Andriamanitra. Lazon'izany le kaikinao, fantary fa lehibe noho ny problemanao Andriamanitra. Mamy zany ry havana, mamy zany, mamy zany. Eo amin'ny andininy fahenina no ahitantsika an'izany raha nivavaka Josafata. Ry Jehova o, Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakany jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana. Lehibe noho ny problemanao e Andriamanitra ry havanao. Mampalahelo ianao raha mivoaka avy eto amin'ity trano fiangonana ity ka mianahana ary tsy mino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Satria izao toriteny izao, ny finoana dia avy amin'ny toriteny tahaka izao, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy ry havanao, tenin'ny Kristy. Ary fantaro ihany koa fa mombanao Andriamanitra, mombanao izy. Dieu est de ton côté, Dieu est de ton côté. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahafito hoe, ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity ialohan'lohan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama. Ianao ve nametraka ny taty? Dia avy ny Moabita sy ny Amonita? Aha, ianao nametraka anay, ianao tompon'ny hery rehetra, ianao Andriamanitra ny lanitra, ianao manapaka amin'ny jentilisa, ao anatin'izany ny Moabita, ny Amonita, ary eo avany Injedy. Aha, fantatray fa momba anay ianao. Ary ny zavatra farany ataon'ny olona mametraka ny adiny tokoa eo an-tanan'Andriamanitra mba hanana ny toko hoe any Jehova ny ady. Eo amin'ny andininy fahasivy, vakitsika ilay andininy fahasivy, raha manjoa anay ny loza, na sabatra, na famaliana, na arety mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity, sy eto anatrehanao zahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay, dia iaino ianao ka hamonjy anay. Ny olona mametraka ny problemany eo an-tanan'Andriamanitra dia tsy manana dotina kely aza na fisalasalana, tsy mianahana hoe hamonjy anay ianao. Zay mitaraina, ianao hamonjy anay. Zahay mitaraina, ianao hamonjy anay. Sotra ny tompo ry havanao, ny amin'ny azahoantsika amin'ny fampatsiaro an'izany. Avery kely izy hoe fantary tsara aloha ny problemanao, raha izay. Fantary fa lehibe lavitra noho ianao ny problemanao. Faharoa zay, fantary fa Andriamanitra lehibe lavitra noho ny problemanao. Fahatelo zay, fantary fa Andriamanitra mombanao, Dieu est de ton côté. Ary fahadimy farany hoe, ianao mitaraina fa izy hamonjy anao. Famarinana manaraka dia zao ry havana. Ahoana raha no ahafantarana fa ny olona anankiray efa nametraka tokoa le problema. Satria za manao an'izay tsy hitan'ny olona zany, fa hitan'ny olona indray ao anaty problema, dia ahoana no ahafantaran'ny olona fa hoe iny dia efa nametraka le niadina teo an-tanan'Andriamanitra ka afaka miteny hoe an'Andriamanitra niadina. Zavatra anankitelo ry havana no asehony ohatry Josafata eto. Raha nivavaka Josafata dia hoe misy lehilahy anankiray no andininy 720, antsoiny hoe Jahaziela. Dia hoe nitsindrin'ny fanamasina tao amin'ny fiangonana tao, dia hoe niteny miaino ianareo ry Joda rehetra sy ny mponina ny Jerosalema, ary ianao ry Josafata mpanjaka, zao no lazain'i Jehova aminareo hoe aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa ny anareo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Ny olona nametraka ny adiny teo an-tanan'Andriamanitra ry havana, ny ahafantarana an'izany tsy matahotra intsony izy, tsy mivadi-po intsony izy. Andiny fahatelo natahotra Josafata, fa eto izy tsy matahotra na mivadi-po. Zany hoe raha nivavaka ianao zany, raha nitaraina ianao ka mbola matahotra na mivadi-po, mbola tsy ampy le vavaka, mbola tsy ampy le vavaka. Anala examen ianao, anala concours ianao, matahotra ianao mivadi-po, mbola tsy ampy le fianarana bien sûr,
tsy ampyko le vavaka fa vao misy tahotra kely ihany io mba tsy toatoko tena loatra koa misy an'izayko fa zay le izy zay zany navantarana hoe le olona nametraka ny adiny teo an-tanan'Andriamanitra tsy matahotra tsy mivadim-po intsony ary ny faharoa de lazain'le andiny fahina ambe folo hoe raha mpitsoa de midina hiady amin'ny ianareo efa afaka misaina ny ampitso fa tsy miboretaka eo manjoretra eo amin'ny anina eo hoe ty za de hoaiza de ahoany ty zao tena tsy vitako tsony za voa afaka nanao zao zay le zavatra raha pitso any de hivoaka de hiatrika ny ady zany ny olona tsy matahotra tsy mivadi-po misaina ny apitso ary de hoe fa 17 matoky tanteraka ny herin'Andriamanitra matoky tanteraka ny herin'Andriamanitra ozy le andiny fa 17 tsy anareo anefa no hiady am'ty mijanona tsara ohatrany hoe mipetra tsara mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo ry Joda sy Jerosalema nareo mipetra tsara kefa hoe a Jehova ny ady fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo mipetra tsara ozy izy le mpitoro teny anankiray momba ny tena ridicule foana nge le tena le torohevitra avy amin'Andriamanitra mipetra tsara tena ridicule le izy ozy izy fa zay ridicule zay tsy mifanaraka amin'ny lojika anao zay indrindra zay no atokiso riavanao zany mandany Jeriko zany imprenable zany inona stratégie militaire nataona nasain'i Jehovah nataony zanak'Israely mandritra ny enemana aoka nareo anodidina indraipa isan'andro fa amin'ny andro 17 miodidina impito de ahoana anodidina fotsiny nga zay anao tourisme makaty Jeriko aty ry Jehovah zay le zavatra zay petra tsara de mijery ary farany eo amin'ny andiny fa 17 hoe aza matahotra na mivadi-po fa raha ampitso de mivoa hiady aminy fa Jehova no momba anareo ny olona nametraka ny adiny teo amin'i Jehova de manana certitude fa raha ampitso izy de expérimenter zany hoe présence n'Andriamanitra zany aitsika tsy anjery le teny Jesosy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fatapera zao firy ny mahay miexpérimenter zany ary io fizahatoetra io fahoriana ampandalovan'i Jehova anao io tsy kisendrasendra riavanao fa expérimenter anao zany hoe présence n'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao zany zay zany le fahamarinana faharoa hoe afahazo fantarina tsara hoe ahoana zany olona nametraka ny adiny eo an-tanan' Jehova izany fahamarinana fahatelo farana de izao riavana fahamarinana farana de izao tena hoe arme fedina redoutable ny fiderana arme redoutable eo ampelantanan'ny mpinoa ny fiderana jerentsika ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny fa 20 amin'ny anaran'i Jesosy ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo de nasiany Jehova otrika amely taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Sera zay avy ameliny Joda ka dia resy ireo vao nanomboka ny oby vao nanomboka ny dera zay nge le ridicule amintsika aty ve no atrena fa valy tsy tahisa ve no atrena de idera Paul Silas tany Philippi vao hita tao an-tranomaizina tany anaty tranomaizina lalina indrindra tany voabloky tamin'ny hazo ny izy mba tsy hafahany mandositra no ny mamatonalina ao anatina situation sans issue ny deran'Andriamanitra de niovitrovotra fanambany le tranomaizina riavanao nanomboka ny dera ny jody eto dia nasiany Jehova otrika amely taranaky Amona sy Moaba sy ry zareo avy eny Enjedy
famaninina ry havana ny hoe arme redoutable ny fiderana. donc hoe jerentsika ny salamy faharoa amby roapolo hoe redoutable ny fiderana. salamy faharoa amby roapolo andiny fahatelo hoe kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Israely. Ianao zany nidera miantso an' Jehova hidiny eo ambony zany fiderana zany. Fiainanangery havana nen'ny joly eto hoe Moaby, Yamone, zay le izy, de zareo avy any Enjedy fa Jehova. Ianao mety hoe aiko miatrika any Amona, mety anao hoe mety aiko mandresy ny Moabita, mety anao hoe rary zareo avy any Enjedy ndray tsy problème reny, fa tout le monde en même temps. Andriamanitra rery havano, Andriamanitra rery no afaka mandresy an'ireo miaraka, ary afaka mandresy an'ireo tsirairay, mahafantatra an'ireo tsirairay, mahafantatra falemen'ireo, mahafantatra zay fomba amelezana an'ireo. Fa ianao tsy mahay an'izany, ary zany no mazava-dehibe ny fiderana. Ary fa maninona ny enony Jehova ny fiderana reto Joda reto. Jerentsika ny salamy fa 4:3 ny tena fiderana, ny fiderana masina. Isaotra 34 isaotra ny Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva fiderana azy. Ahoana? Eo ambavako mandrakariva fiderana azy. Zaho ry havanao, andramika zaho de ho hitanao la puissance de la louange eo anatrehan'ny fizahan-toetra sy ny fahoriana. De ho hitanao Andriamanitra ampandositra, andresy, amodipotika favalinao, nisan'isan'ny favalinao, ary atomboka foana ny antsika ao amin'ny ankohonana ry havanao. Fa zao aza eo anaty fahoriana de hoe araka le torotenina zavabe de andeha idera. Non, ahoana ozy izy mpanao salama hoe eo ambavako mandrakariva fiderana azy. Tsy hoe latsina nikatra amin'ny sabotsy de ahenao ny zavy izy le tiany sasany reny, henao ny Jerry Marcos, henao ny Tainsmena sy ny karazany tsy fantatry moa zany, de laha mideranao Andriamanitra ao. Zany ry havanao, zany fiderana, zany finoana masina, ary fiainam-pandresena sy ozona vokatr' zany. Fa miova ianao le fotoana kely anaovana fiderana ty, okizay mamadibadika baiboly sy mamadibadika ny toerana eny rehefa mba fotoana ny louange aty ry havanao. Oka eo ambavanao mandrakariva ny hira fiderana an'Andriamanitra latsinainy ka hatramin'ny lahady. Zany nandrazana amintsika raha te handresitsika, raha te hiroso afinoana masintsika. Ary tena anisan'ny sorako ny président Amiry havana. Ny anisan'ny fanapa-kevitra ny raisiny voalohany tamin'ny 2016 atsaharo ny hiran'izao tontolo zao ao amin'ny radio am-piangonana antsonina hoe radio fahazavana io. Mamenatra zany, ary tsy hitany mamenatra zany fa manimba vahoaka an'Andriamanitra. Raha mitady hiran'izao tontolo zao izy, any amin'izao tontolo zao izy mitady hiran'izao tontolo zao ry havanao, fa tsy any amin'ny radio am-piangonana. Faranana zao teny zao hoe olo-kandalo isika ry havanao, fa intsym-pivahina isika. Fataro zany, ary ampitao amin'ny zanakao zany hoe fa intsym-pivahina isika, ary mananao azy ho amin'izany ampitao aminy ny finoana tsy mety tsara velatsy ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.
dia isika riavana iombina ao anatin'ny vavaka. Andriamanitra rainay eo, velom-pisaorana anao ny foa mampananay, fa ianao dia mananatra anay mandrakariva ao amin'ny teninao, ary tianao izay iainao anatin'ny fahatsarana ka omenao ny fampianarana sahaza ao anay. Misaotra Tompo ny amin'ny zavatra rehetra izay asehonao eo amin'ny fiainanay, fa androany ianao dia te hanova ny fomba fijerinay sy ny fomba fisainanay, ary miandry andraikitra lehibe aminay tsirairay avy, dia mba ny ampitanay finoana tsy mihatsara velatsia amin'ny taranakay, amin'ny manodidina anay eny ho an'izay rehetra mila izany. Misaotra Andriamanitra fa izany rehetrarehetra izany dia asa mahakadiry izay takianao ka hiandrasanao vokatra aminay. Tsy tianao tsony izahay haneho finoana izay mahamenatra eo masonao. Tsy tianao izay handrobona fotsiny tahaka izao, fa tianao mba hisy vokatra eo amin'ny fiainanay, hamomendrika ny fibebahana izay tsirairay avy, ary hanetry tena mandrakariva eo anatrihanao ilay Tompo Andriamanitray. Misaotra Tompo fa mbola tsy nataonao ao anatin'ny fanozonana izay tsirairay avy reto, fa noho ilay indra fonao lehibe izay mbola miatra aminay hatramin'izao, dia mbola mikolokolo anay ianao, mananatra anay ianao, ary mbola mitaona anay hatrany. Tianao izay ankehitriny hiala ao anatin'ny finoana mianana, finoana ao anatin'ny fisalasalana, ary tianao izay handositra izay rehetra mendrika tahotra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra fa nampahafantarinao anay koa androany ny asarobidiny izany fideranao anao izany. Ny rinay dia mba eo ambavanay mandrakariva ary tsy hitsahatra izahay ny amin'ny fiderananao ilay Andriamanitra mpanisy anay. Arena sarobidy ho anay ny finoana izay nataonao ao anatinay, ary tianay ny ankalazaina anao, hiderananao ny amin'izany rehetrarehetra izany. Misaotra Tompony amin'ny anaranao izay fantatray, ary riarianay mandrakariva izany. Koa noho ny amin'ny teninao izay taonanay, dia indro izay mangataka amin'ny finoana eo anatrihanao ny aminay tsirairay avy. Ataovy ao anatin'ny ankonana tsirairay avy Tompo, izany fiankofana sy fideranana ny anaranao Andriamanitra izany. Atao fantatry ny tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano, fa ianao Jehova izay tomponay sy ny fidinay, dia mpiady mahery ianao. Ianao dia Andriamanitra mahery, mpanolotsaina ianao, mahagaga ny anaranao, ary izany dia tianay ho fantatry ny firenena rehetra eny manodidina anay sy izay mijery ny ankonanay io. Ataovy matoky izay Tompo, ary atao velona ny fanantenana aty anatinay. Tsy atahotra ny loza intsony izay, tsy hivadi-po intsony izay, noho ny aminao Jehova Andriamanitra izay eo akaikinay mandrakariva. Tompo malalo, esory aty anatinay izay fiheveran-tena ho zavatra ao anatin'ny ady. Esory izay rehetra endrika mahizy azy anay, ny fahalemenay, ny fierikerianay, fa ny tianay androany dia merina anay ho amin'ny laoniny ianao, hanadio anay ianao, hanavitra anay ianao, satria efa malala ny anaranao izay ary miverina aminao. Tompo, raisinay ampinoana ny famelan-kely ka omenao anay tsirairay avy izay vonina hiavao sy hibebaka eo anatrihanao Andriamanitra. Tompo malalo, tafio hery mandrakariva izahay, aoka izay hiahery amin'ny fahasoavanao, ary hatanjaka ao anatin'ny fanomponanao Jehova Andriamanitray eto anivon'izao fiangonana izao. Ataovy aty anatinay Tompo ny fanahy mahay mifanompo, ataovy aty anatinay ihany koa ny tombo vonina mandrakariva ny anatra ao aminao, ka hamonjy izay fotoana izay anasanao anay, izay anaranay ny teninao mandrakariva. Tompo malalo, aza vela hovarinany amin'izao fiainan'izao sy ny filany izay, fa tao mandrakariva eo anatrihanao. Jesosy malalo, ny fiainanay rehetra dia tianay ny andraisanao an-tananay izany. Koa izay rehetra mahasoa anay, izay rehetra mahatsara anay, indrindra izay rehetra mampitombo ny finoanay,
dia irinay ho tanterahanao aminay zany ankehitriny ny vavakay tsy nay ny miombona amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay ao sy any an-danitra ao masina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra eo anay ny zaonay tahaka ny amin'ny sy meloka taminay aza mitondra ny fona manafana amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary vonatra mandrakizay dia ary sika riavana hiaranaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrihan'Andriamanitra hitsangana isika ny fanekempinoana apôstôlika no hiarahantsika manona manao hoe mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijatra napaka Pontio Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka gavaran'Andriamanitra iray tsy toa avy any amin'ny vintsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen mipetraka ny fiangonana miraba ny fiangonana ny pastera manao hoe mitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe amen manindry kely zavatra anankiroa tena lehibe le rakitra faefatra le nitokana teo dia ho fanatanterahana ny afatra sy ny fandaminan'ny synodam-paritany no ny fa 5 taona ny synodam-paritany jobily zany dia mandray anjara ny fiangonana misaotra ny tompo ny amin'ny azo antsika nanatanteraka izany zay zavatra anankiray ny zavatra faharoa ry havana dia zao reteo fa so sendra lalidalovana ny sofinao fa amin'ny 15 novembre fidiran'ny sekolelady ho an'ny taom-pianarana amin'ny 2020-2021 aoka ifamplaza misaotra ny tompo isika ry havana afaka iray latabatra amin'ny tompo ary araka ny fanaontsika dia mbola andiniteny isika mialoha zany ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo efa nijerena ny mazava-dehibe ny fiderana ry havana fa eo amin'ny andininy faharaika amby roapolo eo amin'ny andininy faharaika amby roapolo irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pira ho an'i Jehova hidera amin'ny fiangona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voamana hiady ka nanao hoe miderahan'i Jehova fa mandrakizay famindram-pony nanendrim-pira ho an'i Jehova hidera amin'ny fiangona masina ny fiderana marina ry havana ny fiderana manetsika ny tanàn'Andriamanitra hanolotra ny fahavalontsika eo an-tanantsika dia fiderana atao anatin'ny fiangona masina omban'ny fiangona masina anarin'ny tompo ndray isika ny amin'ity resaka fiangona ety raha misy ny fiangona masina misy ny fiangona tsy masina mampalahelo an'i Jehova tsy hanolorany ianao fandresena todika aminareo tanora eo nareo tanora lehilahy tsy fantatro ny lamaody sasany tsy fantatro ny le pataloha mibrotsaka be malalaka be manany ireny sy ny sisa ovay ireny raha teo mpandresy ianao tsy mety aminao ny didina lamaody ovay ireny raha teo mpandresy ianao todika aminareo ankizy vavy tanora vavy ok'izay ty akanjo mampitanjaka ok'izay ty akanjo transparenty ok'izay ty akanjo manao do faran'izay dénudé ty sy décolleté be ty
tsy anyloran'andriamanitra fandresena nge ianao e ao amin'ny fiainanao e ok zay te akanjo any apotipety e zay ve ny tianao zay ny tianao mampiseho ny bikanao zay ny tianao mandrehitra filan'ny lehilahy de rehefa mirehitra ny filan'ny lehilahy de aolana ianao de nao ndray ny tomany aty oa zany ok zay te akanjo mivaky mampiseho ny any apotipety rehefa vao mihetsika ianao e ary teneny zanakao ray aman-dreny a mba tsy hanana ny finoana mianahana zay nge le izy zay le izy sarian'ny tompony saintsika amin'izao marain'izao ny amin'ny fiaingona masina satria ozy izy hoe ny olona mametraka ny adiny amiko ny olona mametraka ny adiny amiko de mitera amin'ny fiaingona masina asakasakao zay mahainao pasteraka hoe pastera terizany asakasakao zany missionko de mampatsiahy ny tenin'ny tompo hoe terao izy amin'ny fiaingona masina ry havanao mbola misy zavatra andiniantsika tena andiniantsika malagasy tena amin'izao an'io zao ry havana satria tonga le teny hoe manana ady ty fireneny ty tanitsika ty amin'ny moabita amin'ny amonita zareo avany a enjedy asa zay asanareo raha nahita fa namperitreritra ny tenin'ny professeur Lucille Rabearmanana tamin'ny fahita lavitra asa tamin'ny herinandro sina tamin'ny herinandro fa tsy tadidiko ny ady hevitra izy momba ny atao république sy indépendance de zao ny tena nanaitra anay izy prof d'histoire eny Akatso moa zany rehefa nanontanian'le journaliste izy tsy afaka miteny ianao indépendant Madagasikara ny tany ozy izy amidy amin'ny vahiny professeur Rabearmanana ary ny arena kibon'ny tany ozy izy trandrahany vahiny ahoana maha indépendant anao zany mila mivavaka isika ryavana mila mivavaka isika anana gouvernement samy affronté andreo moabita sy amonita sy avany enjedy na avany Chine izy na avany Inde izy na vazaha izy na snow izy zay le izy zany mazava be ny tenin'Andriamanitra mazava be ny tenin'Andriamanitra zay ny eo amin'ny firenena fa rehefa mijereny ny sambatan'olona tsy atao lava loatra le teny sika koa tsika tsirairay ry havana manana amonita manana moabita manana fahavalo avany enjedy tsy ny zany fa reo fahazaran-dratsy zay mamatotra atsika reo fahotana isan-karazana zay editsika isan'andro ary ny tena zava-doza de zao fatatsika ihany hoe za mbola voafatotry ny amonita oatra zao za mbola voafatotry ny moabita oatra zao fa le avany enjedy a ennemi fahavalo indéterminé ny endriny a indéterminé ny isany fa ozy izy Andriamanitra ny adinao amin'ny fahotanao ny adinao amin'ny fahotanao de raisiko adiko fa itao ty amiko fahafatary fotsiny hoe manana problème ianao amonita oatra zao moabita oatra zao avany enjedy oatra manetretena fatary fampanody ianao fa itao am'zany vavaka ho an'ny firenena sika vavaka ho an'ny tsirairay sika vavaka ho an'ny fiangonana isika vavaka ho an'ny fiangonana isika misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny Covid nanehoany a ny tena toetra ny fiangonana ry havanao nanehoany zay fetsaha zay finoana tena hoe metsara velatsy nanehoany finoana mianahana eo anatrehan'ny Covid ka tsy voahana ny trano akanisana ty am-piangonana fa ivoahana ny trano anaovana zavatra hafa araka ny sitrapon'ny tena sy fahafinaretan'ny tena misaotra an'Andriamanitsika ny amin'izany misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny toetra rehetra nasehony tamin'ny alaonany Covid io fa raha tsisy le Covid de voasaryn'le ravina maintson'le aviavy mandravina be de sika hivavaka ry havana tia anay ianao ray malalo ary manao aminay teny mahitsy ianao manao aminay teny mazava ianao ampitandreminao zay satria
tianao ho mpandresy zay, tianao iompopo aminao zay ao anatin'ny atinay. Mbola afara anao indray mandeha indray zay amin'ny fiaingona masina, amin'ny fiakanjona masina. Ny olona manana finoana masina dia manana fiaingona masina. Amindreo fo manokana zay milaza hoe terisaina Jesosy, terisaina Jesosy, terisainy paster. Amindreo fo izy mamela ny elony sikafony fony ho amin'ny fatakarana ny sitraponao. Vavaka manokana ho an'ity tanindrazana ity, zay lazainy manam-pahaizana fa tsy mahaleo tena, amidy amin'ny vahin'ny tany, any vahin'ny renakibon'ny tany. Tompo malalo, inona moa no ataonay io natren'ny Amonite sy ny Moabite sy ny avy any Enjedy, inona zay ataonay malagasy kely ty? Fa fantatray fa Jehovah tomponay dia Andriamanitra velona, ary lehibe noho ny Amonita sy ny Moabita sy ny avy any Enjedy, mitambatra izy. Mampalahelo mijery ny firenenay amin'izao fotoana zao, fa zao tompo malalo, avotiny firenenay. Mba tsy teny zay afaka 80 taona hoe tamin'ny 2020 tena zava-doza, mampalahelo. Fa zao amin'ny 2080 zao dia tena tsy hita zay teny ilazaina azy. Araka ny teny teo tompo, mitaraina aminao zay ho an'ity firenenay ity, enao kosa hamonjy anay, ary zay expérimenté zany présencenao eto amin'ity firenenay ity, mamonjy anay tompo malalo. Vavaka koa zay ho an'ny tsirairay tompo malalo, fa zany natongavanao Jesosy ny hanafaka anay amin'ny fanandevozan'ny fahotana, zany ny dinanao tany an-danitra. Ampahafantarao anay zay Moabitanay, ampahafantarao anay zay Amonitanay, ampahafantarao anay zay fahavala avy any Enjedy, irahany devoly hamatotra anay, hiazona anay eo ambany vahoany. Ampahafantarao anay zany, ary mifanainao masina ikasika anay, ampiaikeliko anay mpamonjy eo. Tenao amendra fo, enao amela amin'ny fahadisoanay, enao anadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Dia vavaka koa zay ho an'ity fiangonana ity, mifona mpamonjy eo ny amin'ny toetra anay menakavy, mifony zahay. Tenao amendra fo, enao amela eloka, enao ampandroso anay ho amin'ny finoana masina tokoa. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy, zay efa napana tena hoe ninona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko zany. Jesosy malalo, ataovy re zany. Amen. 261 andiny voalohany. Jesosy Kristy tompo ry havana, tamin'ny alina izay namadiana azy, raha nandray ny mofo sy ny divay, dia nanafatra hoe sao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaotra ny tombo isika ny amin'ny azaontsika manatanteraka an'izany hafan'izany amin'izao marain'izao. Koa dia mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo, izay manambara ny fanatrehan'ny tompo, manambara ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapany tanana. Koa ndeha isika fiangonana hiara hitsangana hanandratra ho eo amin'ny tompo ny fontsika, ary hidera azy amin'ny alalan'ny antema voalohany.
mangataka ny fanahy masina isika mbola hiary vavaka isika ry havana. Ry tompo ray eny an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasin ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasin ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Zao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompo-po amin'ny fanetrentena hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsimpona izay sombitsombo milatsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manantona dia tsy mba ho lafiko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fefa voavoatra ny fanasana. Hoy ny tompo, ity ny tenako, raiso ka hany. Amen. Hoy ihany ny tompo, ity ny rako, raiso ka misotroa. Amen. Hivavaka isika. Indray tompo ny asoavanao sy ny fitiavanao anay tsirairay avy. Fa mbola asehonao izany tamin'ny alalan'ny fanekenao anadio anay, anasanay amin'ny ranao soa, ary tamin'ny alalan'ilay zanak'ondry latsaka izay natao hanesorana ny fahotany izao tontolo izao. Misaotra tompo fa manadio ny tenanay sy ny fanahinay ny ranao izay nalatsaka ao, ary rinay mba tsy ho verivery fotsiny izany, fa tena izy dika eo amin'ny fiainanay, ary ampiovanay mba tena hanananay fanahin'ny fiombonana, ampiorina anay amin'ny finoana, ary ampitombo finoana sy anay amin'ny fanarandianao Andriamanitra renay, ary ihany koa hitarika anay mba hizara ny finoana sy ampita izany ho amin'ny taranaka mandimby anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Mameno kely le filazana teo ary havana
manomboka amin'ny 15 novembre miditra ny fiangonana fidirana voalohany amin'ny eninora sasany maraina dia amin'ny valo sasany ka hatramin'ny folo sasany sekolela tsy katekomena ny taraina reo zanantsika amin'ny sekolela ty koropaka loatra le teo dia amin'ny folo sasany indray zany fidirana faro ho tanteraka aminareo any ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika mitay anao ny tombo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tombo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tombo ka manome anao fiadanana amen mipetraka amin'ny fiangonana fa afaka mangintsika mba homen'ny tombo hoe zany finoana tsy mety tsara velantsy zany avana ho an'Andriamanitra velona irery anieny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.